Ahina mafy ny hisian'ny fifandonana eo amin'ny Fayon sy Elidio mpanakanto ary maro ny efa mangovitra sy mangorohoro so de hisy fifandonana eo amin'ny Fayon sy Elidio. Fa mialohany hidirantsika amin'ny resaka i Fayon sy Elidio dia azadiny ny miabone ny chaîne natsika, asio like ny video dia apetraha ihany koa ny commentaire. Anisany nahatezitra mafy an'ny Fayon ny filazan'olona maro azy tao amin'ny Facebook fa tsy mendrika an'ny Fayon ny nanatona ny pool party ka nanala sy nandrambiramby an'ny Fayon ny ankamaroany ireo mpanakanto malagasy namany ary anisan'izany i Onilahy. I Onilahy nefa dia tsy afenina amintsika fa mpanakanto tena bokina ary manao fanatanjahantena mikotrana mibata fonjamby ka tsy misy hazony Fayon atao sahala amin'ny hoe antody miady mbato ka tsy nasiany Fayon olana raha i Onilahy no niteny azy. Nefa noho ny hatezerany Fayon izy niteneniny Onilahy zay dia mbola nanampiko i Elidio nanala an'ny Fayon ka ahina mafy ny hiantefa any amin'ny Elidio ny atezerany Fayon retraretra avy any amin'ny Onilahy sy atezerany Fayon retraretra amin'ny mpanakanto malagasy namany satria no heveriny maro ary no heritreretiny maro fa i Elidio dia anisany mbola tsy dia atahorany Fayon loatra amin'ny resaka gabari sy alavana. Raha ny filazany manodidina ary raha ny filazany ireo ankaiky Fayon sy ny Elidio dia tamin'ny voalohalohany dia mbola voatazona Fayon ny hatezerany tamin'ny Elidio. Fa noho ny fanalany ireo artista malagasy maro namany dia efa manomboka tsy voatazony tsony amizao ny hatezerany hoy ny manodidina any Fayon sy Elidio. Tezitra mafy moa i Fayon handre vitsivitsy lasa izay dia nanampatra ny hatezerany tamin'ny zavatra nataony Elidio izy ka nividy 4x4 anankiray hony raha niresaka mandalo fa mbola tsy hay izay tena fahamarinany. Etsy andanina zany ihany koa dia mety ho tezitra mafy koa i Elidio ka eo no ahina no hisy ny fifandonana mivantana entre Elidio sy Fayon. Ary rehefa ni publier an'ilay 4x4 moa i Fayon dia nanaparitaka i Elidio ary nanao partage izay manao hoe antegna va mikontotro ngiato isan'andro agnatin'ny FB ato na bisikilety tsy anagnantegna hoy Elidio. Ingiako ny efa mampiakatra BMW manginginy mangalaony raha laha antegna ty eo izy Elidio. Ary mety ho tezitra mafy Elidio amin'io zavatra ka mety hividy avion anankitelo raha niresaka mandalo mandeha manodidina Ambohiposy ny Mandroseza ary Andoha Mandroseza sy ny Antsahamamy. Ary manoloana zany zavadrehetra izany dia efa manana paikady hony i Fayon ka misy renfort ambadibadika fa mbola tsy mivoaka publika. Tsy iza moa izany araka ny resaka mandeha fa i Bastalayon no renfort ny Fayon. Etsy andaniny zany ihany koa dia i Elidio nangataka renfort tamin'olona maro fa tsy misy afaka nanampy azy afatsy Yesga Ireriany. Vaovao zany ka vaovao fa mbola tsy hay zay tena fahamarinana fa andrasantsika eo ny toy zay fa ahina ka tena ahina mafy hisian'ny fifandonana eo amin'ny Fayon sy Elidio Stanley. Kanohiny zany, mangovitra ka tena mangovitra tokoa ny manodidina ny mponina manodidina eo amin'ny Elidio sy ny Fayon satria atahorana mafy i Fayon so de hampiakatra ny doziny gris ary atahorana mafy i Elidio sy Stanley so de miaho raha magnano izy. Satria ohatrany nivadika any amin'ny Elidio ny le hiran'ny Fayon hoe miaho raha magnano zaha ary nankany amin'ny Fayon koa ny hiran'ny Elidio hoe ampiakaro ny doziny gris ka hivavahana mafy ary mivavaka andro amanalina ireo mponina manodidina ny Elidio sy Fayon mba tsy hisiany fifandonana mivantana entre Fayon sy Elidio. Ary angatahana amin'ny Andriamanitra Andriananahary mba tsy hisy tokoa izany fifandonana izany fa hifanaraka miady, hifanaraka amin'ny tsy fanarahana i Elidio sy Fayon. Satria raha tezitra mafy ny Elidio ka mety hivanga na hividy avion anankitelo, i Fayon moa amizao dia efa nampiakatra 4x4 ary nefa raha hivanga avion anankitelo i Elidio mety hividy vola ihany koa ny Fayon raha araky ny filazany ny manodidina. Zay no video azontsika natolotra androany toboko lasy toboko vavy koa dia mankasitrika tsika rehetra na vitany hen ny video hatramin'ny farany ary ety ampamaranana ihany koa dia mbola hentaniko fô na ianareo hiabone ny chaîne azadiny mametraka ny commentaire ary asio like ny video sy ny zavatra fa ohatrohatran'izany fa amin'ny video manaraky indray zay fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby hoe tsao tsao.